Gasy Rakoto. Record FM manolotra anao izao. Fimamay fizarana faharoa nosoratany izy dia tena nantenaina rabe arinala Naomi ilaina zoto ary mampiolona ary liva ary nofy no anome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Fimamay ohatra ny tia metraka fanontaniana aminao ihany ary tovavy. Zina aloha ny anarako fa tsy izany tovavy izany e. Tovavy afa manana ny anarako mantsy. Zina? Zao mantsy ohatra ny hafahafaboka ihany zao zava-miseho tamiko androany zao. Ary izy aloha ny anaranao mba hetsoko anao e. Eny tokoa hiaja. Fa ina ny hafahafa amin'ny haja amin'izany? Tsy izany mantsy fa tsy manahirana anao ve zao fanarahanao azy zao indrindra amin'izay alehako rehetra. Za angeny ny angavy taminao mba hiarahako aminao e. Ka tsy maninona sa tsy tianao miaraka amiko? Na dia olona mbola tsy fantaro tokoa azy ianao. Eny ataoko ihany fa mahafinaritra aina aloha miara-dalana aminao nefa toa tsy azoko atao ihany koa izany ko. Fa nahoana ka? Aleo sika misaraka eto no sady efa tonga amin'ny toerana alehako raha teo ihany koa. Andray kosa e. Dia roanao azy zany ka tsy azoko hitondrana anao intsony anie any anatiny ihany ka tsaratsara kosa angamba misaraka eto sika ka. Eny ary rehefa izay ny teninao dia tsy maninona. Ary aza raisinao fandroananao kosa aloha izany fa tena nahafinaritra mihitsy aloha ny niaraka taminao taty. Marina ve izany? Tena marina. Ka reo finandray ary tsika niaraka e. Fa nga mbola izy kosa izany. Fa nahoana kosa ny tsisy? Na ianao aza izany nakafy ny ara-dalana tamiko. Za ihany koa toraka izany. Ka reo finary aza aleotsika mifanao fotoana dia manokana andro iray mihitsy tafatafana sy resadresahana. Ka ny amin'izay indrindra zao tsy dia manana fotoana malalaka loatra. Aiza kosa e. Mbo marina e. Hitanao fa somokotra amin'ny asa mandraraha tiako. Saika lany amin'izany daholo ny fotoanako rehetra. Andro iray ihany ao anatin'ny herinandro ve dia tena hoe tsisy mihitsy? Marina ane izany lazaiko izany e. Sarotra manome fotoana satria soa mitaka anao ako. Izay no mety hanahirana ihany. Indray kosa e. Aleo rehefa isanao ve tsy resaka eny ihany rehefa tafahoana e. Ka roviana ary ohatra mamazovazo koa ianao. Dia isipitiako ohatra ny tady zavatra tsy azoko izany mihitsy. Andaso fa hitako ihany nanaovana azy raha izany. Zao ary no atao e. Hoe ahoana? Aleo meko anao fotsiny numéro-ko dia atsoinao a. Ay. Dia amin'izay hiteo izay fandaminana any amin'izany. Ataoko fa mety angamba izay a. Tsy maninona fa meo ara numéro anao e. Dia ary Misaotra betsaka ry aza. dia miantso aho fotsiny ianao dia izay. Eny ary. Izay fa veloma ary ianao. Tena taraka ihany tiako. Veloma dia mandram-piona indray ary. Mba vehivavy inona koa reny. Marina tsy ny vehivavy indray tia ny manadala lehilahy. Miraikitra ohatra ny reny dity reny mihitsy. Eny izy aloha tsy afenina fa tsy ratsy. Saingy tsy mihodina amin'ny korona ny saiko na dia manantona akaiky dia akaiky azy izy. Aiza koa ny izy hoe voasambany vao miona dia ireny ny fihetsikasio. Meko an'ilay numéro tsy mandeha tany dia lasa sady mandrebirebiko. Aiza tsony fotoana ianako amin'io. Mba sampona aloha izany raha vehivavy. Mbola hafa ihany aloha vola soa e. Vola soa.
Andraso hoe andramany ty numéro nomeny ty. Ohatrany kely ihany ny finoko raha azy ty telefoniny ty. Io aroa numéro efa tsy miasa tsony ty. Ohatra misitasitaka sy mitsotsoka izany mantsy izy. Aleo efa tsy maintsy atonoko foana ianao hoe ninonino nataonao amiko eo ry aja. Mbola vao manomboka tokoa tsika mantsy izao. Mbola lavitra ny lalana. Izay no nitsarany ay vare dia nanome fampitandremana tokoa izy tamin'izany tsy tokony atao ohatran'izany ianao hoe mifono mistera avokoa ny teny rehetra ry fidy aza taitaitra amin'izany ho afa efa manomboka mitsapa lelanao izy ary ianao aza miseho mahafantatra ny asany. Zaho aloha tsy miseho nahafantatra n'izany kosa akana dia niteny an'izany azy izy ataoko fa netiny navalinao azy. Raha tadidiko ny teninao dia sady mpamon'olona izy ny mpanondrana zava-maty miala tsokosoko. Ka izay angery volasonina mpanefefa azy ohatrany hoe tsara veriko aminao ihany izany. Fa hoana ry fidy niaran'izay petsapetsa taminy izany ianao no nahatonga n'izao zavatra izao sa inona ny tena marina tamin'ny fahavoazanao? Izay ihany koa ny fahavoazanao Fa hoana? Izao ve ianao vao tapa-kevitra ny anontany amiko an'izany fanontania izany? Nefa dia efa ela ihany ny rahantsika. Ka ianao tsy mba nanazava tamiko? Ianao no tsy nanontany. Ka maninona moa ataoko ry fidy fa tsy ampiovany ninona nena tamin'izany fotoana izany na zao vao manontany anao matoky anao mantsy dia zay ambaranao amiko dia marina dia zay. Natoky tokoa ianao nefa amin'ny lafiny ray ihany ohatrany hoe tsy firarahina izany. Andray izany no marinako. Ohatrany mitamberina amiko izany ny resaka isoropisonina tanikeo. Niary volasoa fahatsapana eto ambonin'ny tisesy ity fotsiny fa neny robison kosa sady fanairana ny famaizana. Ohatrany misy itovizana izany nareo amin'ilay fomba famalinao na samy tianao tokoa izay ataoko fa fitiavana samy manana ny lalany izany. Izy ny tia fa zanga tia azy ianao neny tiako ry fidy. Engany ka ho marina izany teninao izany. Andray fa nahoana moa? Fa heverinao fa mamitaka anao ve za? Eno ay tasalo fa ho avaliko anao le fanontanianao nitarika an'izao resabe izao. Izay tokoa no nandrasako taminao teo hoe ohatry ny ahoana marina izany ny feraha miasa nareo raha izany. Inona ny tena antony nahatonga anao toy izao? Eno sarara netombohan'ny tantara aloha dia ny asa tao aminy io resaka fivarotana tobily io nataonay tamin'izany. Hitanao reny fiara efa niasa reny dia nandeha tsara tokoa izany tamin'izany fotoana izany. Taty aoriana nefa nisy fotoana izy io ohatra ny sedra olana kely izay ka tsy araka ny tokony izy tsy ny vola niditra. Taty aoriana nefa dia niverina sy tafarina ihany rehefa nandeha ny fotoana. Indray andro raha nanasa ny tobily ohatrany isan'andro no nahita fonosana rongono maromaro nasisika tao anatin'ny varavaran'ilay fiara. Taitra noho izany ka lasa nanontaniako azy ny amin'izay zava-miseho. Dia ianao izany tsy mbola tonga saina hoe irobo ny ao ambadika izany? Karaha tsy izany ve anantona azy hoe ianao Dia ahoana? Za izany tsy nanam-ponina inona fa dia netiko teo anatrehany fotsiny ireo fonosana rongono ireo. Ndraisan soma tsara ihany tokoa moa izy ary nanontaniana amin'izay mpiasa efa nitantarako ny zavatra hitako. Dia ahoana hoe ianao tamin'izany? Iza moa nilazako an'izany eo nambarako tamin'ny ohatran'izay fotsiny. Fa hitanao
Zay tokoa ny hoe lafa raha vao nivoaka amin'ny varavarana dia nisy nandariko amafo ny varato ka natorana. Ary tsy naharenesako tsony ny zavatra nitranga tao aorianan'izay. Zay? Fa ampijaliana tsy roa amatany no azo ary volasoa. Oay. Satria dia nyvonoana mihitsy aho zany noho ny zavatra hitako sy fantatro satria tsy ambara telo fototry ny asa sy ny fidiram-bola rehetra zany io. Dia ahoana moa zany navony tongotra ohatrany io? Ka tsisy tsaroko tsony ny zava-nitranga hoy aho taminao. Satria torana tsy natsiary tena tamina voa. Tao an-tranona vavy antitra ray izay ihany no taitra rehefa natsiary tena. Ay kosa. Izy no nahita tany anaty ala tany izay efa naharadratra sy tsy natsiary tena tsony. Dia nitondra tao an-trano mba ho velominy. Roa andro tao aorianany natongavako tao amin'ny trano io dia izay avy natsiary tena. Andray, misaotra azy kosa. Nambarany araka izany moa ny tantarana melomany sy ny karakarany. Ny tongotra efa tsy nahetsika tsony teo an-daniny izany. Dia voatery tsy maintsy nentina nanatona hopitaly aho tamin'izany. Tsy maintsy hoe nididiana moa izany noho ny taolana tapaka tao anatiny. No nidaroka niatra taminao no nahatonga an'izany? Eny akery volasoa. Dia ohatran'izay ny zavatra niatra tamiko. Arono aiza zany io ramatoabe nanavitra anao io zao? Hatramin'izay ka hatramin'izao dia mbola tsy tafaverina tany aho. Eny fa tsy maintsy mbola ataoko moa izay isorana ahy saingy mbola nivaly faty aloha izao masaka atao saiko ato. Efa hitako raha teo mantsy ny toerana misy azy. Dia mino tokoa moa zany Robson sy ny ekipa ny fa efa naharesanao? Ary mihevitra mihitsy fa efa maty aho. Nefa tsy hain'izy ireo fa tsy toy izany ny fitondran'Andriamanitra. Tena tsy mampino tokoa aloha e. Satria dia raha tsy io ramatoa io dia efa maty tokoa hatramin'izay ngambany. Dia ohatran'izay ilay tantara ary volasoa. Izay ny tena marina tamin'ity valifatoko ity raha tsy mazava taminao zany hatramin'izay. Matoa ianao nikotroka an'izany valifaty izany hatry ny ela, dia fantatro fa tamin'ny tsirariny sady nangirifiry tokoa ny nentinao. Izay ny tena marina. Mampalahelo ahy ianao Rifidy. Ka tena tafanentika ao am-ponao tokoa ve zany alahelo ahy zany volasoa? Sa noho ireo tombontsoa maro azonao amiko fotsiny ihany? Fa inona koa ary ty lazanao ty Rifidy? Misy vola betsaka manko ireo anomanako ny valifatoko sy ampiadanako anao. Ireo arena rehetra azoko tamin'ny fanaovako ny asa madio tao amin'ny taloha. Tena nahay niary ianao zany ka tonga amin'izao toerana misy anao zao. Ka veriko aminao indray sao dia izany fotsiny no miteraka anao alahelo ahy fa tsy tena tafalatsaka ao am-ponao zany. Andray? Fa nanomboka oviana indray ho ahy ianao no mieritreritra an'izany fa ohatrany lasa miteniteny foana izany ianao Rifidy Asa, tokony atoky anao Fa inona koa ary tia nahazo anao tampoka teo? Ohatrany hafahafa izany ianao Tsarovy Rifidy fa efa manao sorona ny tenako ange noho ianao Everinao fa moramora amiko no miaraka amin'ny dahalo sy ny mpamonolona ohatran'ny Robson raha tsy ho fanampiko anao amin'ny fanatanterahana ny valifatinao ihany? Mavelom-panantenana any mandeha an'izany teninao izany matetika. Misaotra betsaka ke Mipetra aloha ianao ry Aja. Ka inona ny vaovao ary? Aja. Mety mbola tezitra amiko foana ve ianao aloha hatramin'izao Volasoa. Ianao indray ve no tsy mahafantatra ny toetrako Eny fa na dia tsy mbola niaraka ary hoe nifankaty ohatran'ireny mifankaty ireny azitsika. Eny Ka ataoko fahafantarao tsara ny atao-poko ohatrany naneo tsy afaliana ihany mantsy ianao tamin'ilay resantsika farany iny. Ka tiako hazava ny amintsika ry Volasoa. Ary tsy tiako ny lalaovanao azy ny santima ankoatr'izao. Esory ao an-tsainao aloha fa tsy manan-kevitra ny ianao an'izany ahy. Saingy ny zava-misy ny maniry ahy. Volasoa. Ianao ve tia asa tsy tia ahy Izay fotsiny valiana dia ampiange izay Aja. Tianao ohatrany hoe tsy teny avy ao am-ponao anie izany
Tena teny avy ato am-poko ane zany e. Ohatrany hoe voatery fotsiny ianao dia milaza an'izany. Volasoa, fa inona no mahazo anao ty e? Inona ny zavatra midabesatra ao anatinao ao e? Ary maninona ny sahanao lazaina amiko? Ho maneranao ve iny lehilahy miaraka aminao iny aloha e? Sa inona ny ataony aminao? Afaka miaranao angary Volasoa e? Zany aloha tsy laviko e. Saingy mbola misy zavatra hafa mihitsy manakanaty sy anatona anao ry aza. Fa efa tena miaraka zany nareo sy nibandiny? Si, ahoana re no amaliko an'izany fanontanianao zany e? Zany ve dia sarotra mamaly azy e? Eo anelanelany eo no misy amin'izao fotoana izao ry aza. Satria efa tsy afa-miala amin'ny ntsony Fa tsy afa-miala amin'ny ahoana koa e? Tsy misy zavatra azoko mihitsy izy lazainao e? Ka tsy ho azonao raha tsy tonga mihitsy ny fotoana nazavako azy hatrany amin'ny voalohany. Ka roviana nefa zany e? Aza maika ny amin'izany ianao fa tsy maintsy mbola afantatra ny antony rehetra ihany ane ianao e. Saingy miangavy anao fotsiny mba hiaino sy hanaraka izay lazaiko aloha. Ohatra manahany izany zavatra izany ihany aloha ry Volasoa. Sady kely finoana amintsika ihany koa. Fa ahoana ry aza? Ohatra ny tsotateraka ny amintsika raha ohatra n'izany foana. Fotoana fohy sisa no andrasana amin'izany fa aza maika ianao e. Volasoa, fotoana fohy roviana indray e. Ary inona ny zavatra isao mbola andrasana? Ohatra ny tsy androko ilay izy aloha. Tena tsoroko aminao zany. Aza, fa tsy tia avy ianao? Tianao tokoa saingy ianao ohatra ny tsy tia zany. Avy manatony ianao aty amiko aty. Avy oroako. Oroka hitondra antsika makaiza moa zany? Indrindra moa raha tsy mifanaraka sy mifamboraka ny tena marina rehetra sika. Mbola ho azonao zany rehefa tonga ny fotoana nazavana an'izany aminao ny marina rehetra e. Zay fa avelako angamba aloha ianao Velo mihaja? Velo mako ianao e. Dia lasa tokoa izy. Inona ary mety ho hevitra zany rehetrarehetra zany? Mbola manahirana ihany mety amisafisana zany. Inona ny marina feniny amiko? Marina mitondra inona ny fiainanay zany e? Izy anefa milaza fa tia Za ihany koa ne milaza fa tia azy nefa ohatra mametraka olana mihitsy ny zavatra ataony Volasoa. In'olona hitako miaraka tamin'iny, inona ny andrasany tsy sarahany aminy? Ohatra ny voatery ihany izy raha zany nambarany teo zany ka. Aleo aloha sotra ny teram-boaka azy ty andinihana zany rehetrarehetra zany. Tsy ho itao ihany ve ny toyany? Aza, manao ny lahy? Ohatray. Fa toa ianao? Vinao any anarako. Vina? Inona nataonao aty? Manahoana aloha iady. Ka zao hitanao zao ihany ko. Ahoana aloha nafantaranao fa ato Ka nazako azy ange sy nanapony ahitanao ato e. Saika hiala etaeta ohatranao koa ny dirako teto. Hainao efa ato. Fa ahoana koa zao fionako amin'izao indray? Aza, afaka miara-mipetraka aminao eto avy aloha e. Petrarinao eo fa tsy maninona. Misaotra. Ina sotronao? Izay sotronao dia mety amiko. Ka eo ary mandraisa amin'io e. Misaotra. Ary nisy olona niara-mipetraka taminao talohako teto matoa vera roa nitazako eto anoloanao. Saingy efa lasa tokoa izy. Izy zany? Ohatra ny hoe miditra lalina amin'ny fiainako loatra ne ianao Zina e. Azafady ary masika loatra koa ianao zany. Aza dia raisina fasiahana kosa zany fa ohatra ny mbola boda ny saika amin'izao fotoana izao mantsy. Ary sao dia manahirana anao ary aloha ny fijanonako eto raha zany e. Tsy ny fisinao eto akory no inona ka. Aleo fotsiny tsika tsy miditra amin'izany resaka izany dia ampy. Eny ary mbola mamerina fialatsiny aminao ihany
eny tsy maninona. Fatao aorian'le fionatsika iny tokoa dia niantso anao tamin'le numéro menao ahy saingy numéro tsy mandeha kosa keny namenao ahy. Ka zany kosa ngery zina fa ahoana? very tamin'iny fotoana iny indrindra ho le telefonako rehefa niverina andeha hody tsy hitako ny telefonako. Zany ve? Dia izay ny tsy nampandeha azy. Ka za gaga raha tsy nahazo anao mihitsiko. Efa lasa eritreritra ihany aho hoe ianao bandy ohatran'izao ve dia hamitaka anahy. Aiza kosa Izay nge ho ahy. Fa izay nambarako anao izay ny antony ka. Zao tsy manana telefona raha tsy vao hividy vaovao indray. Dia misy komanina raha tiany ampiasaina? Aiza kosa. Zany ve dia ety. Dia aiza indray ary ny ampiasainao? Manana roa nge ahy. Nefa na izany aza. Tazomeanaina aloha ianao fa tapakevitra nijerainy antsinany mihitsy io rehefa avy eo. Efa tsy tianao zany ny avy aty amiko. Tsy zany fa efa mba nambarako taminao teo kosa re. Efa andeha hividy aho io. Indray ary. Ianao ty dia mahita lazaina foana. Fa zany tokoa aloha eo ihany. Tsy mampaninona anao fe tisika tokatokana rery ty. Fa mampaninona ahoana moa ry aza? Ny aminao sy ny vadinao no tiako tenenina. Tsy ho sary-piaro ve izy raha hitany amin'izao sika sy ianao? Ay ve. Ka iza moa ry aza no sary-piaro eo Ka tsy mbola manambady nge ahy. Sady tsy manana sipa ihany koa. Andray. Dia ianao zao ve? Mandainga ianao. Marina e. Vao ianao zao sipako. Vazivazy diso tafahoatra ary zany. Tsy misy vazivazy ny amin'izany ry aza. Resaka matotra. Sarotra amiko mantsy miandray an'izany ho resaka matotra ko. Zany nge. Manam-pitiavana anao Ino na dia tsy fomba aza hono zany dia tsy maninona. Ny fahafantaranao ny atao boky ny zava-dehibe amiko ry aza. Sina, ahoana nanao fitiavana? Nefa na isika isanao aza ne tsy mbola mifankafantatra tsara akory fa vao indray mandeha montsy. Dia ety ve zany? Ka te hafantatra anao tokoa ry aza. Saingy ianao masika loatra amiko. Asa inona ny antony? Masika? Mety izay tokoa aloha ny fandraisana azy. Satria tsy izao ne ny eritreretiko Fa maninona ny tsy mba nanompo fijery taty amiko ianao Tsotra loatra ny antony izany. Satria fa manana olontiana. Hitanao fa miverina tany amin'ilay resantsika sy ianao natezitra anao tany am-boalohany ihany. Tsy ilay olona niara niresaka taminao teto ve zao zany? Eny, dia na izy aza moa maninona? Mba tiako fantatra fotsiny ry aza. Eny, dia izay zany ka ataoko fa tsy misy fiarahana azo andrasana raha ny amintsika. Dia sanatria ho diso fanantenana aty am-boalohany ihany koa zany. Ka raha fanindrina petratoko ohatran'izany re zina ataoko fa tsy sarotra ny anadinoana azy Ndray izany fandraisanao azy ry aza. Ka inona ary ny tadiavinao ataoko Ianao izay tovovavy tsy fantatro akory. Ataoko ahoana moa ny tianao? Sady tsy anisakisaka azy raha teo koa Eny fa na dia mbola ao anatin'ny fotoan-tsarotra tokoa azy zahay amin'izao fotoana izao. Fa anatin'ny fotoan-tsarotra ahoana? Izay ihany no azoko lazaina anao aloha Fa efa ela zany nareo niaraka? Efa ela tokoa aloha raha ny fankahalalana Ka maninona nareo mbola tsy mivady foana? Maninona ny tsy miray trano? Ka izay ny safidinay. Tsotra ihany zany. Aza, fa tianao ve loha izy Tia ve izy? Tia izy. Tena tia tokoa. Ka nahoana raha malahelo ohatran'izao ny endrika eo ampiresahana an'izany ka manam-pirofo amiko izany fa manan'olana aminy ianao. Tsy te resaka an'izany irery zina fa aleo hijanona an'izany. Indray ary. Tsy sikotra anao tokoa fa aleo ajanontsika ihany izay resaka izay. Ary maninona moa tsika raha mba miaraka mandehandeha ihany ary aloha raha izay mety afaka ny sorisoritsainao
Izay tokoa angamba no mety amiko amin'izao. Ny adresiny sy ny toerana fiasany izay rehetra alehany ao anatin'ny iray andro efa reto tonga keto aminao reto daholo. Mahazavy reto. Ny ankoatran'izay tsy haiko izay mbola tadiavinao. Ka inona marina no tena ifandraisan'ny ity azy ity amin'ny volasoa? Miaraka ry zareo raha ny fahafantarako azy Roby a. Ka naninona tsy nitonanao sary manam-porofan'izany ahy? Saingy tsy mbola hitako aloha e. Saika misy fahatarana kely hatrany a. Fa nary fa nga tsy ampy vola entinao manatanteraka an'izany. Ka zao koa mantsy. Hoe ahoana? Ohatra manana olana amin'izany fiarahan'izany izy ireo amin'izao fotoana izao. Aza vao tsara ny teninao. Misy zavatra tsy fankazahoana izy ireo hevitra mihitsy ho Iza no nahafantaranao an'izany? Ny resaka ifanaovako amin'ny aza ny atsapako an'izany. Eny fa na dia tsy miteny mivantana amiko azy aza dia ataoko fa marina izany. Mafava ihany koa mantsy ilay ajaka. Ataoko fa toy an'ilay tany amin'ny restaurant iray andro ry izany ny ray izany. Andraso fa tsy maintsy mbola nadiady akaiky amin'izany a Roby a. Ataovy aingana mihitsy. Raha ny fandiniako azy ohatrany tsy misy ahina ihany angeny amin'ny azy nefa ianao totra manahy azy mafy dia mafy tokoa. Ka tsy maintsy mailo ary zina sao dia izy no nambadika ireny fanapozinana tamin'ny nataon'ny olo ireny a. Aiza koa e. Fa ngamo misy ifandraisany azy amin'ny olo izay vehivavy niaraka taminao taloka. Anjaranao manamarina an'izany na misy izany na tsy. Ary ilaiko aingana dia aingana. Aso raha aloha fa hoanontaniako izy. Hitanao fa maro fahavalo mantsy ny tenako ka tsy maintsy mandray ny fepetra rehetra. Mba etokerovo koa ny tenako. Ka betsaka loatra koa mantsy ny olona nataonareo nahita faisana tamin'ireny fotoana ireny ka izany tsy hahamaro fahavalo anareo ohatran'izany. Ka reny toko efa nangina daholo. Aiza ny alalanao an'izany. Hainao tokoa ve manana namana vehivavy antsoina hoe Ioly? Fa Ioly iza koa no anontanianao ary Zina. Ioloko? Tsy haiko izay ahafantaranao azy. Ahoana koa moa tokony ahafantarako an'izao anarana rehetra tonontonononao izao e? Ka hitanao namako efa ela izy tamin'izany fotoana izany dia nilazay tamiko fa hiaza ny anarany bandy miaraka aminy dia mitovitovy aminao izao mihitsy ilay endriny lazainy tamiko. Dia lasa saiko hoe sao dia mba mifanandrify ihany ary, sao dia ianao ihany ary ilay olona nilazainy. Tsy mahafantatra an'izany ahy. Dia verinao koa angamba moa fa akolamboatra mihitsy ity zaty no hiaraka amin'izao fatim-behivavy rehetrarehetra izao. Andray kosa e. Za kosa angamo mitsaranao hoe akolamboatra. Ka tsy mahafantatra an'izany aho fa izany. Anisy ihany. Efa ela ihany koa izay tsy niaonanay mantsy. Jereo amin'izany ariko. Ioly, ohatra ny efa henoko ihany izany anaran'izany da iza tokoa moa. Traso, fidy. Izy no mpanonona an'izay anaran'izay tamiko. Fa inona mahavariana anao ry aza? Zina, tokoa voatsaroako fa nisy namako izay no mahafantatra an'izay anaran'izay. Namanao? Izy izany? Fidy, ny adala ny tantara tamiko foana an'izay anaran'olona izay. Fa vadiny? Toa namany fotsiny koa ilay izy ary fa tsy nisy nininona akory tamin'ny zareoko. Dia aiza izany namanao izany izao? Ka ngako moa izay namako izay hitako tsony hatramin'izao e. Izany ve? Efa ela ihany izay tsy mifankahitany areo lahy izay. Za zagaga hoe lasa izy ny adala. Lasa any amin'ny faritany ve sa lasa izany dia tsy hita popoka teo tsony. Izany? Nisy nanelitsao mihitsy aza hoe maty novinony olona hono lery. Andray kosa.
Fa ahoana? Aiza moa ny noko an'izay famarinana izany rehetrarehetra izany Zina. Io le hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina. Za aloha mino fa mbola any ihany ny adaly. Ary olo? Aiza moa nahafantarako an'izany re. Na zaza mbola tsy nifanatro-tava tamin'io akory. Eny fa na dia indray mandeha montsy aza. Tantara fotsiny anie no henoko e. Mety tsy mahafantatra ny olo maro ny atsara izany fitantarana izany. Mety anarana mifanitsy ihany koa izany olo fantatra ilay namana izany fa sarotra ny ino fa olona iray ireo. Tsy misy ifandraisany amin'ny robisonina mihitsy aza fa tsy izany olona miaraka amin'izany ihany. Onoa? Maninona izany olona manao izany aloha e? Ka angamo izy maninona fa hoe sao dia mba fantatrao fotsiny. Ohatra manontany sy misisika be amin'izany mantsy ianao. Ka efa ela izay mirahavavy mantsy ny tsy niona dia mba malahelo azy aoko. Ay ve? Inona ny tianao tenenina? Hatramin'izao tokoa dia mbola ohatra ny tsy mazava amiko mihitsy ny amintsika isanao reto a. Fa inona ny tsy mazava amin'ny azy amin'izany e? Sika isanao tsy miaraka nefa atao mifampitazotazona fotsiny ety amin'izay lalana rehetrarehetra re. Ka ianao angery aza mandany fitiavako e. Ny tato-poko ve motsy efa nitsoroko taminao ihany? Tianao aho Ny tato amiko ihany eny nambarako taminao fa tsy afaka niaraka aminao aho dia efa tokony samy anana ny lalany amin'izay tsika. Ka raha izay vity tsiraikitra ve moa arava amin'ny finamanantsika izany ry aza? Finamanana? Finamanana inona? Hoy, fa tsy volasoa ve ry tazako ry aloha ry? Maninona? Fa izy ty lazainao ry aza? Volasoa? Izy io. Io fa tazana izany roby sy le sipa miaraka aminy. Ity izany le tetiko roby fa tsy tonga tato saiko mihitsy. Tena tsy zakako ny mahita azy miara-mitositosy amin'io lehilahy io. Ary mbola lehilahy tary amin'ny restaurant iray mandeha ry ihany io tadidiko tsara le endriny. Ry lanitro fa tsy aza ve ry tazako ry aloha ry. Tena izy io. Ary izy ary vehivavy miaraka amin'io. Sipany ve? Ve dia nisy an'izao ihany koa tany ambadika tany ry atsy. Tena tsy napozoko vitanao. Fa ino ty mahavariana anao? Andao tsika andefa misy inona ary? Andao tsika hipity ery amin'ny ilany ry aloha roby a. Fa maninona? Andao re aingana ianao ka? Ka andao ery no hipita fa ry aloha ringa fimpitana natokana amin'ny mpandeha tongotry. Ary mahita ihany koa ka izany a. Fa iza ary izany teneninao izany? Reto mpifankatia fanena amintsika reto? Mahatsiravina ny mijery azy ry Zina. Fa fantatrao angareo? Diso fantatro loatra. Dia izao kosa ve? Ave ty akaiko aty ianao. Eny ary. Zao? Dia ave ty sakambiniko. Andray ry aza. Mahafinaritra ery izany eto tratranao izany. Za mahay tsika ry volasoa izay iray tsy mahazaka eto androany. Andray kakio. Dia tena mifampisakambana sy mifampitositosy ery zareo. Andray ry aza. Fantatrao fa tsy tatiko loatra no mahita izao fihetsika izao. Mankarary ny foko loatra izao. Fa maninona ary volasoa e? Fa inona ny ty mahazo anao toatra mitady rotsaka ny ranomasonao izany? Roby a, tsy tantiko loatra izao. Andao tsika hiverina. Andao hiverina ho endray ariko. Tena mahomby aloha iny tetika raha iny. Aleo fa tsy maintsy ho fantatra ihany ny tena marina amin'ireto olona roto manaova za mody miady reto.
aza mbola isorina reny tananao hoe tiako sy mafana ery ny sakambinao izany. Ok zay ry zinaka. Fa ahoana aloha ny tena marina e. Fantatrao tsara fa sarinady netiko ny fanatrika tamin'ireny olon'ireny fotsiny ny antony sakambinako anao teo ny. Fa izy reny nanaovanao an'izany. Volasoa, olo tiako ange iny atsandra niny lehilahy iny. Ve? Nefa dia tsy menatra akory izy reto. Tena malahelo anao ihany ary aza. Dia mbola sahany ihany koa ny milaza fa tsy misy ninenina amin'izy ireo. Nefa ny masoko izao no mahita sy vavolombelona amin'izany. Fa tsy napozinao loatra ny toetrany. Tsy nieritreretinao fa havita nitsakitsakanao ohatran'ireny nataon'ireny izy. Tsy haiko tsony. Toa diso natoky azy loatra ianao angamba. Diso tia azo loatra raha izay ny tena marina kokoa angamba. Mampalahelo ahy ianao. Fa maninona ary ianao ndraiky petita aminy? Maninona raha izany toloranao fitiavana mitafotafo ohatran'izany? Tena ho haiko tokoa ny anoko ampasambaranao anatin'izany ange. Na ireo vehivavy tony aloha tsy hita ihany ka. Tiavina atao sary tiavina. Rehefa tsy rarahina sy tsy topaza maso nefa mitady ny tsy hita. Atao hoana ihany. Ka tsy mbola nanome chance ao anahy nge ianao ry azy. Ianao Zina? Tao mieritreritra sy mandray ianao mpanararoatra n'izao zava-misy izao ihany ka. Andray, mavesatra loatra kosa izany teninao izany. Ianao no nampiasa ho fitaovana nentinao ampiderana azy teo ange. Oe, azafady tokoa aloha Zina. Mba fidifidio ihany izay vavavoakanao ry aza. Tezitra loatra ka tsy hitako izay anehoko an'izay atezerako izany amin'izao fotoana izao. Izany eto dia izany ho anaparanao. Miala tsiny. Efa mivonany amin'izany ihany koa ry aza. Vonany ampionana sy ampitrakanao amin'ny lafiny rehetra. Ianao izay tonga tsy natsoina sy tsy napozina ve no azo eritreretana fa afeno mibanga ato anaty hoe? Andrasy dia ho hitanao e. Manahirana ny tantana ny fiainako ankehitriny ry Zina. Raha tovovavy iray ny tsy tianao, maro miandry sy mitsiriritra n'izany toerana izany. Aza manary toky ianao. Dia inona ary no ataoko amin'izany ozy ianao? Tena mampalahelo aty azy ty. Sady tsapako tafalatsaka ato anaty kokoa ny fitiavana azy raha ny marina. Nefa dia asa ihany ny anaovako an'izao. Voafetra eo amin'ny iraka nampanaoviny roby ahy ihany izany. Mety anahoana reny efaran'izao tantarana izao e? Anahoana ny efarany azy ty? Iady, tsy napoziko ianao no havita nisakitsaka ohatr'ireny. Iady, mba fantatra moa fa tena nankararo ny foko tokoa ny fahitananao sy ny vehivavy iny ny fampisakambokambona toy ireny. Fa maninona ianao no tsy nahandry izay mety ho toy ny tantara. Efa nampanantenanao fa ilaza aminao ny marina rehetra amin'ny fiafaran'ny zavatra ataoko miaraka aminy. Eny, amin'ny lafiny iray dia tsy manome tsiny anao ihany satria na nitoetrako ihany koa aza ataoko fa tsy mendrika. Raha manafina aminao ny fisiany fidy fidy tsy maintsy arahako ny teniny ary manaraka izay zavatra mpanoviny raha izany no azoko vola entanantsika rahatr'izay. Fantatrao fa ny vola nozatry ny fiainana. Na malemy tokoa azy ifidy, manana ny ampy amin'izany izy, ka izay no mbola mahatonga mifikitra amin'ny mandrakizay. Rehefa vita ny zavatra mpanoviny dia mandeha miala teto isika sy ianao hanorina fonenana sakany sambatra any alavitra any. Nefa te inona indray izao zavatra nataonao izao? Reny hitany masoko ireny. Lazao amiko rery aza fa nofy avokoa reny. Lazao amiko. Volasoa, fa inona ny ataonao rehereto an-davarana eto? Ay fidy. Fa mitomitomany inge ianao izany. Tsy
tsy mitomany akory. Andray Volasoa. Foton-dranomasy ery ilay endrika mahafatifaty. Tsy maninona aho ah. Eto fafako ny ranomasonao e. Eny fantatro ny mahatonga anao mitomany ohatran'izao Volasoa. Fantatro ny mampalahelo anao ny fanatanteranao zavatra tsy sitraky ny fonao. Manginaka izany avako izany. Mangina fa tsy ho ela akory dia hifaran'izao rahoana amin'ny tatao mandrakotra ny fahasambaranao zao. Tsy ho ela dia ho afaka ny fatoranao aminy. Tsy fantatro marina ny tena ataotsaiko Rofidy ka manao an'izao ianao a. Eny efa anisany mitarika olana ho avokoa aloha zany rehetra izany. Saingy ny tena napirotsaka ny ranomasoko ohatr'izao dia natao nihaja reny zavatra hitako rehetra reny. Volasoa. Ahoana izay? Ono tena manam-pitiavana marina moa ianao ty. Tianao ary Rofidy a. Tsy haiko hoe inona ny dikan'izany fanontaniana izany. Ka misy fotoana eto mampieritreritra hoe tamin'ny fomba ahoana ny tiavanao aho. Tianao takan'ny ahoana moa za ty. Za zay manan-kilema tsy afa-mitsangana akory. Malemy eto ambony seza eto fotsiny. Ka tianao takan'ny ahoana fa inona daholo ny dikan'izany Rofidy a. Misy zavatra mampanahanao ve amiko? Ny aminay sy Robson? Raha zany foana aza matahotra ianao fa tsy ho azony velively akory. Tsarova fa noho ianao ihany mo anekeko an'izany rehetrarehetra izany. Eny ataoko fa tsy ho ela tsony dia hifarana angambo ty tantara ty. Saroviana tokoa re. Zavatra tsapanao amin'ireny fietsiny nanoloananay sy azy ireny. Ny fietsiny? Efa nandrasako ihany tokoa aloha e. Fa inona nolazainy taminao? Tena tia nisipa miaraka aminao iny azy. Izay no mazava amiko. Fa ny akoatr'izay iny efa mazava iny. Ny akoatr'izay efa nanontanianao azy ve le resaka oly. Tsy mahafantatra na inona amin'izany aza Roby a. Tena sûr ianao a. Tsy mahafantatra inona amin'izany aho izy fa efa nanontaniako. Namana efa taloha izany no manana namana antsoina hoe Ioly. Saingy io namana io aza zany efa tsy hitantsony izay misy azy amin'izao. Fa iza ny anaran'izany namana izany? Iza tokoa moa le anarana ny teneniny teo hoe toa hoe Fidy. Fidy? Izay tokoa. Fa maninona? Anarana ohatran'ny vaovao amiko loatra zany. Fa izy zany fantatrao? Bandy ny asa tato zany. Na fantatra marina tokoa dia efa najedakay tamin'izany fotoana izany. Zany ve? Izay fantatro amin'izany Fidy zany. Ka sao dia olona ray ihany ireo. Tsy fantatro Na zany Fidy ny asa tato aminao zany aza angamba ho fantatro e. Mba adio kely hoe momba an'izany aloha fa mahaliana aho. Raha olona ray ireo dia mitombona ihany ny ahako. Zany tokoa ve? Ka na io namana io aza eo nefa ela ny tsitany. Anontanio azy ry Zina. Ary ilaiko aingana ny valin'izay. Ny sariny raha ohatra ka vitanao mitondra azy eto amiko. Andra sara aloha e. Aingana ianao fa vitanao zany. Ataoko fa mendrika anao zay ry aza. Fa maninona ny fialahanao ety masom-baoka ity nefa? Fa heverinao fa ho zakako moa reny nataonao reny. Asa hoe inona mihitsy ny tady avinao? Fa naninona anao aloha ay? Fa iny vehivavy niaraka taminao iny? Izy iny? Ay ve iny no anontaninao e?
dia maninona moa izany efa reny hitanao reny izy ko andray ry atsy fa za ve aloha mba mahazo manontany hoe iza koa iny lehilahy miaraka taminao iny everinao fa mahazaka an'ireny koa moa iatsy efa impiry any nilaza taminao fa tsy fidy no angy eny amin'izao toerako izao ahy aza manararoatra ny zava-misy ianao samy matatsika rehefa tsy mifanisy aja ny vola soa izay ngamba ny tena marina ay dia nanomboka oviana ary izay eritreritra ho any rehefa tsy hanazava an'izany iatsy fa tsy tia atsony ve ianao mitsora fotsiny rehefa tsy mila atsony ianao ka namila anao aza aiza mba hetsoko anao moa tonga eto nilako amin'izay fotoana tena ilako anao ve ianao tena tratra nin'olona iny ihany no misy anao efa milaza aminao aho fa tsy misy ninninona ho arany eo aminay tsy vao izao akory ny nandrehan'izany ny vavanao izany ary volasoa ny fampitsodranao amintsika angamba no mety efa tongotra mbiandakana izany ianao tsy diranao ny amin'izany ho ary tsy hanazava an'izany koa dia hovalin'izay nataoko taminao koa ve ny tsy hanomezanao hafanazavana ny amin'izany raha izay ny malaza azy diso hevitra ianao raha izany no izy tsy anontany ianao tsony aho hoe inona ny antony satria efa lava be izay ny fampiresahany izay aloha sika misaraka dia samy vita dia tena tapa-kevitra izany ianao rehefa tsy laza amiko izay antony ianao rehefa mbola mpiandry dia aloha amin'izay izany tsoforano no tanteraka somatsara ny anay andray eny ary tsy maninona raha izay ny tianao atao mandehana fa mitsotrano anao tokoa ary ataoko fa tsy misy tokony fampiresantsika ntsony koa angamba veloma ianao volasoa andray marina nampalahelo andray izy tena manana olana mavesatry ny vehivavy iny maninona nefa tsy mety ambarany amiko izany maninona tsy matoky ahy izy inona ny antony vehivaviny tokoa moa izany aja tena tsy ho tatiko izany tsy ho tantoko nefa ina moa ny azoko atao entina nakanana n'izany faniriana izany sa ve ambarako azy ihany ny marina rehetra voalohany aloha ny marina fa miaraka izay sy fidy ny faharoa dia nitety-dra azy amin'ny nonany Robson dia mety anao amoana ny fandraisany an'izany anefa mody ny enjana teo anasehany anefa ny atao natoko tsy tony amin'izany velively tena tsy hitako ity izay azo atao amin'izany za tsy afaka hanao ninninina mihitsy raha tsy manome baiko sy famantarana ho afidy fa efa azo tanterana ny fanapozinana azy dia ahoana re izany ka raha ho foana tokoa no fitiavany aja izay avao tena ho very dia inona re no ataoko fidy hoa le olona andresanao tamiko farany iny le hoe namanao be izy taloha eny manino fidy nga izy fantatrao ka izay ny anontaniako anao eo hoe ohatrany ahoana moa izy izany ka efa nilaza taminao fa ela koa izay tsy nahitany ny dala eny tena mpinamana tokoa aloha izay tamin'izany fotoana izany fa manana ny sarin'izany namanao izany nga ianao dia amiko aty tokoa to ohatra nisy ny sarin'izay eo ry aza mba jereko ndasy hoe ty mihitsy izy ty mbola voatahiriko tato ihany ay ve ohatran'izao izy izany fa efa fantatrao anga mety olona mitovy ihany tokoa ngamba fa mbola malasa ny saiko foana aloha hatramin'izao hoe aiza loatra ary ny toerana misy an'ny adaly ty amin'izao fotoana izao mbola velany tokoa sa tsy
Mbola mety eona ihany ve zareo lahy ndray andro any? Raha tena izay olona izay tokoa io namanao io ataoko fa tsy eo namany intsony ianao ry aja. Fa ahoana ny tena marina amin'izany fanjavona izany tokoa aloha e? Tena tsy misy fantatro nge izany ry Zina e. Tsy fantatro ny amin'izany. Ka raha namany ve ianao dia tsy niresaka anao izy ny amin'izany? Ka ny aonanay rao lafarany tokoa aloha ny adala mitady client minibus izay. Mbola nandalo sy nanontany azy izy tamin'izany fotoana izany. Fa inona ny asany ry aja? Mivarotra fiara aloha no tena ataony ny adala. Izany hoe mividy dia mivarotra makatombony. Toa izay no nataon'ilay kompania nesany. Izany ve? Ehe. Io tokoa ro afa marina izany le indroby raha izany no izy. Olona iray ihany io ary tena namany aza akaiky izany le vidy. Nanamarina izany tamiko izy roby ary iny ihany koa sary manam-porofo an'izany. Tena marina izany e. Manaiky an'izany voalazanao izany tokoa ito ampahitana an'ity sary ity ry Zina. Izy ihany tokoa izany io olona io. Naman'ny adaly io ary nikotrika valy fa tamiko mihitsy ty ajajanao ty tamin'izay saingy tsy mbola hita izay milezana hatramin'izao. Fa ahoana koa te? Ka hitanao amin'izany ary fa mahafantatra ny olo ihany izy izany raha izany ny fandehany. Satria azo eritreretina ho izy ihany naniraka ny olona napozina. Azo eritreretina ve izany e? Izay no izy ry Zina. Inona indray ary mbola marina hafa tadiavinao ankoatran'izay? Tsy mahafantatra na ny anaranao akory aza nge iajy. Ka amin'ny fomba ahoana moa? Ka nafantana aza ve moa olona zay ny anao? Aza dinoina fa tsy mahafantatra ho iraka ao ange izy e. Olona tsinitsiny ry ivelan'izany rehetra izany no fandraisany ahatra amin'izao. Ka tsy voatery ambarany anao azy zany. Tsy mino an'izany lazainao izany roby Ka ny sary ty efa manam-porofo ka mbola inona indray ary ny anao? Eny e, fa mety hoe fifandrifin-javatra fotsiny ihany izany Efa mazavy ty porofo ty amiko ry Zina. Karaha izany ary. Dia inona ny eritreretinao amin'ny volasoa? Izay fantatrao ihany fa olona andrininy fony nefa eny an-tsandrinao. Ka sary metsika daholo izany rehetra rehetra izay fa ny adala ihany na nipiazy ety amiko anjonoana. Ohatran'ilay tamin'ny olo ve? Izay ihany io ry Zina. Izay tokoa nga no masaka ao anatin'ny sainao ka ho sarotra ny anakisoka sy andiso anao amin'izany. Marani-tsaina no izay rehetra mihevitra azy ho fetsy ary Zina. Dia inona ary izany no eritreretinao atao manoloana an'izany e? Averinao ihany izany ilay zava-niseho tamin'ny olo e. Raha izany dia tsy maintsy ho fongorona mihitsy ny fototaretina dia ho afaka ho azy ny fanahintainana. Manay sao dia anao adalana amin'izao zavatra izao ianao roby Manasa iary sakafo amin'ny ry amin'le restaurant lehibe ry avara-tanàna ny roby raha afaka piso e? Efa fantatra izany saingy ny fotoana sisa nandrasako taminao. Fa ahoana nafantaranao an'izany mialohan'ny zavatra rehetra? Tsotra fotsiny. Izany lalana rehetra lazainao izany ny lalana nalehan'ny oly fony izy teo amin'ny toerana misy anao. Ary mario tsara fa efa nasesiny tondrananao daholo ireo restaurant lehibe rehetra eto an-drenivohitra afa-tsy ho toerany aray io sisa. Ary marina tokoa izany Ka amin'ity indray mitoraka ity dia anome anao akanjo izy. Akanjo entinao amin'ny fotoana io. Izany? Marina izany e. Voarainao alohan'izany mazava loatra. Mety rapitso angamba? Dia io akanjo io izany no entiko any? Tamin'ny olo teo amin'ny toerany nanao an'io akanjo tokoa izy. Nefa nisy olana nateraka izany ka tsy nahatotosan'ilay zavatra nikasainy. Ka aminao kosa tsy amerina an'izany fahadosoana izany tsony sika. Eny ary
dia ahoana raha tsy hanaovako io akanjo nomeny ahy io? Tsotra ny zavatra ambaranao azy amin'izany ry Volasoa. Hoe somary nahazo aina hoe tato ato ka tsy atonona ilay akanjo. Fa mbola hoentokany amin'ny fotoanantsika manaraka. Izay fotsiny lazainao azy. Ay. Tadidinao tsara zany e. Eny re. Amin'ity indray mitoraka ity tsy maintsy anataterahanao ny fotoana amonona azy. Raha tsy zany ty mety hifototra aminao izy. Fa ahoana? Ka aorianan'izao tsisy irika azonao manapozina azy tsony. Satria ahoana ka? Any amin'ny toerana anasany anao, ary amin'izay fotoan'izay indrindra ny aminony anao. Zany ve? Andray kosa zavatra tsy natao hampatahotra anao zany fa aza manahy ianao e. Raha tsy matoko eto izy zany dia zany indray no mety ho faty. Ka izay ny ilazako anao hoe araho atsakany sy andava ny fotsiny ny toromarika rehetra. Eny e, dia ahoana indray ary nataoko amin'ny fotoana io amin'ny fandrarahana ilay fanafody amin'ny divay hoso-tsony. Saingy tsy divay tsony ny asiana azy amin'ity. Tsy komandy divay zany tsony izy. Fa ahoana? Ny sakafo tonga eo anatrehanareo no asianao azy. Ay. Tsy maintsy misy fotoana ialany eo amin'ny latabatra io. Ohatra n'ilay indray mandeha ry ihany. Dia amin'izay fotoan'izay nanarara ataonao anatanterahana zany. Mazava anao ve zany rehetra zany e? Mazava be zany e. Dia sa miary miandry an'izay fotoan'izay sika e. Ary eo ka ry Volasoa tsy handisy fanantenana ntsony ianao amin'ny eo. Miankina amin'ny haiko tokoa izy tiako. Tsy hanao tsirambina amin'izany ntsony ary fidy a. Aza matahotra ianao. Matoky anao e. Aminao ary aza. Ohatry manany amiko anao koa e. Manany aminao sy mifanarahanao amin'ny Volasoa. Volasoa izay efa fantatra fa tsy tianao akory. Ka sarotra amiko anie ny mbola ilaza sy tompoteny fantatra fa tsy tia Volasoa e. Tia izy saingy sy antony anaovany an'izany no tsaiko. Aza. Fa ianao ve zany dia tsy mety mitepy fitiavana mihitsy hatramin'izao e. Efa fantatra ao ireny atao poko ry Zina. Ary mandalo fotoatsarotro ny fankatiavana izy Volasoa amin'izao. Aza. Vonina ny anavitra anao ne ahy e. Ndao tsika ianao hitsoaka. Maninona? Hitsoaka? Hitsoaka hoa. Hitsoaka ho aiza? Ary fa maninona anao andositra? Fitandrovana ny ainao nanaovako an'izany ry aza. Fa maninona ny aiko e? Misy mitady fofo? Ndao ry aza. Aza be fanontaniana tsony ianao fa manara azy dia lazaiko. Ka ny tsy fahazoko an'izay lazainao izay mihitsy vao maika tsy hanarahako an'izay lazainao. Indrindra fa hoe andeha andositra izany. Tsy ho aiza tsy ho aiza izany mihitsy ahy e. Fa tsy nanao ratsy tokoa ve ianao e? Inona ny ratsy vitako tamin'iza? Tamin'ny Volasoa? Asa? Ohatra ny hafahafa amiko anie mandray an'izany teninao izany Zina e. Ary tsy mbola fantatro ihany koa aloha hatramin'izao hoe iza marina moa ianao ty. Asa? Raiso olona amonjy anao fotsiny a. Amonjy amin'inona? Aza vao aloha izay tianao tenenina. Inona ny antony? Ny fitiavako anao ny antony amin'izay ko anao fa tsy inona akory. Raha misy tianao fantatra fanampin'izany dia raha tsy any ampandehanana efa any lavitra any tsika tsy afaka nome fanazavana anao a. Ka ahoana ary zany? Tsy fantatra akory aza hoe tokony ino an'izay lazainao ary ave sa tsy? Tokony ino dia ino tokoa ianao. Mbola tena sarotra be ny amin'izany rery Zina. Satria tsy hanao an'izany mihitsy aho. Indrindra raha tsy fantatro ny antony. Sarotra toro ianao. Fa izy ary ny fofony haiko raha tena misy an'izany tokoa e. Ary mbala zao amiko kely hoe ny anarany sy ny antony anaovany an'izany. Nanaraka aty koa ngenao Zina e. Indrindra tsy misy tokony ataonao akory aty. Tsy mbola fantatro hoe inona ary ny ataonao aty. Fa manany amiko ve ianao ty? Izay fandraisanao azy tsy maninona fa raha ny anio tokoa aloha dia tsy saraka aminao mihitsy.
mety mbola tsy tonga angamba ry zareo. Ry zareo izy vola sosiny sakaizany fa ahoana nga hoe ho avy eo ry zareo ka nambaran'le mpitantana an'ity restaurant ity tokoa fa ho avy eo ry zareo androany sady efa nisy famandrena tamin'ny anaran'izy ireo ay ve dia izay no andrasako eto zany ve tsy efa tafalatsika ao anatin'ny velam-pandriky roby avokoa na hiatsa na volasoa miandry sika fa dia hoit eo izany izay ataony reto tokoa hoe ny ianao fa taminy eve somary nahazo aina kely atatoaty dia ohatrany tsy atonona le izy zany fa mbola hoendrika any amin'ny fotoanantsika manaraka re fa ngaty tianao zao akanjoko izao tsy zany akory fa mba nanatenana hitanao any anatin'ny fotsiny ako amin'ny manaraka ataoko fa mbola tsy maintsy isy ny fotoana eny ary ka inona zany no atao atsika inona ny akafizinao izay tianao re tsy maninona ka efa haiko ihany koa nge ny zavatra akafizinao eny ary maneno zany telefoninako zany tena mialatsiny aminao aloha volasoa fa alohaloha ilay an'ity vetivety tsy misy tsiny ary azafady tonga dia ataovy eo zay ataonao fa aza miandry anahy aingana ianao ary allo iny izy iny fa lasa ary aleo zany ararotina amin'izao izy tsetro izao ny andrarahana ty fa nafody atao anatin'ity sakafo ty aiza mola izy teo zay dia andraso averina amin'ny toerany tsara iandry azy eo ary aleo aloha isotro amin'ity ranom-boankazo ty amin'izay mandrapa fa nandeha ho aiza ianao tsy maintsy midineny ary zina aza mandeha any re ianao fa ianao ve adaly aleo resaka amineny re ai ianao ty koa dre lasa ihany sy marina tsony tahaka an'le faran'iny ianao raha hiarepetraka sy harenana aminao eto iaja fa maninona ty ianao aza taitaitra aloha ianao alao soloko ny toerany dia raiso ny sotronao dia oka tsy eritreritra nininina aminy ianao nareo raha teo tsy mbola nandrapaka n'izao sakafo eto izao iaza fa ianao ty ve adaly mihinana ianao dia samiary sakafo sika tsy mahazo mihinana an'io ianao fa maninona ty ny tsy azoko hohaniny avelo anao io fa tsy sakafo voatolotra ho anao akory io fa aiza ny voatolotra ho isika sy ianao aloha ny eto dia oko isika saminany eritrereto hoe za ihany ny manasa anao ry volasoa mahazo tomany ianao iaja volasoa fa ahoana zao maninona ny pe anao ny sakafo hohaniko maninona mafy loloatra ianao mihinana ny tsy anao akory tsy azoko zany volasoa fa mbola profiny tsy fitiavana ihany ve zao ataonao amiko zao iaja miangavy ianao mandany ianao mandeha fa aza mijanona eo akory io ihany koa ilay fofombatinao ry aza raha napoziko fa zao no izy dia navelako fatotany ianao fa maty ahoana inona ny antony iaja sakafo tsy voatolotra ho anao akory iny maninona raha azoko tsara nge zany dia nisy zavatra ny sakafo iny fa saika napozina ve zany ianao ry volasoa iaja fa mbola nanolotra anao an'io sakafo io ve za tsy ho anao akory io fa ho azy
andray fa ahoana iaja mingavy anao mandehana ho ainao mandeha fa iverinao ihany ange izy iza fa iroboka fa nga mahafantatra ny robo koa zany ianao tsy amahaolana anareo akory zao e tena tsy misy azoko ty tantara ty fa ahoana ry volasoa fa ianao kory zina iza marina ianao no mahafantatra azy indrindra fantatrao ve fa efa vao isim-pozina melo ty sakafo ty Andriamanitro inona re ty e iza re no afaka nazava amiko an'izany nareo e iza ndao ianao Andriamato polisy io lehilahy io saika anapozina ny vadiko ay zany ahoana zao e roby tonga de sambory izy mbola afaka marina ety masomaso eto zany raha sahinana n'io sakafo eo anatreo an'io izy maninona tsara elanina nisy pozina n'io sakafo io mihinany elana samandahana zany fa ahoana daholo koa azy zany e marina raha misy azoko daholo mihitsy ka rehefa tsy sahinana izy de hoentrany raka polisy fa mpamon'olona ndao ala zany e ndao tsy anaiky an'izany kosa volasoa tena efa tetika vao mananam-potehana avy e zao rehetrarehetra zao e volasoa tena tsy napoziko vitanao vehivavy ratsaina anao ratsaina Andriamanitro lasa ny polisy aza fa tsy misy fanazavana avy azo atao amin'izao e ka tsy efa mazava ve zao ry volasoa fa saika anapozina izy ary mety efa nanapozina anao ihany koa raha maninny eo anao de tsy miala amin'ny mivelively fa ohatry ny afafabe koa inge za zany e volasoa fa maninny ianao io ary volasoa ohatry ny mavesatra be zany lohako fanina volasoa le ranom-boankazo ny sotroko teo ve fanina vonjeo olona vonjeo fa torany ty vonjeo olona ve sainao amin'izao roby ahoana mono tsy ampandrina saika amin'izao ho ianao efa lavitra amin'izao fotoa zao rehefa avaliko ny kiasa anapozina iny ajaajy iny efa ny ampigadrana any ary volasoa amin'izao oro zao ngam efa miazo ny lalana hiakatra any an-danitra fa naninona koa de niposininao tamin'le ranom-boankazo iny volasoa e ka efa arako ange ny tetidratsy niketrehany zinay de nianina ataoko tonga aloha no everiko tsy havitany amono azy ianao fa nahoana mora zany ampandra saiko fa atao amin'izay sakafo aloha eno ndasa aloha misy inony tsy fantatra loatra aloha zay nataonao tamin'io sakafo io fa aleo ifamadika ny sakafotsika roby de tsy mahatoky aho koa zany ianao io tsy hoe tsy mahatoky anao fa zavatra efa petsaka ihany zay hitako zaika io ary de ataovy amin'izay azy tetika efa nataony olo tamiko mantsy zany ka tsy maintsy mahilo azina nge afa-tsy ole marina tokoa zany afany azy de afany raha tsy nandaitra mipozina nataony taminao mety andaitra kosa izy ankehitriny inona ny tianao tenenina zany koa ve de tsy azonao e oatra manjavozavo za mifijery masoko zany fa maninona zany zina pozinao vehivavy zina tsy vanina tsy vanina ve iza tokoa moa no vanina amin'izao tantara zao ny hevitra ny tenanao ho fetsy loatra ianao ka
Efa fantatry fa tsy atoky ahy ianao ka dia ny sakafoko no nasiako pozina. Karakaraky ny nampifamadianao an'izany indrindra ny vao maika ny nahafaty ianao. Izay no izy. Tena efa maty zany izy. Efa maty Roby. Ary ataoko fa vita tanteraka ny valifatinao ankehitriny. Tena vita tokoa ny valifatiko. Misaotra anao Arzina. Misaotra tamin'ny fanampiana rehetra. Etoko nanafonana an'izay zavatra tsy nety nataon'ny Roby no anton'izany. Ndray petsapetsa tamin'ny andro tokoa hatramin'izay elizay. Eny, marina izany. Fa inona tokoa aloha no nahatonga anao anantonay satria fantatro fa tsy havita ny zavatra mpanaovika azy volasoa. Tokony ho vitany ihany tokoa amin'izany raha tsy teo ihaza nanelingelina tamin'ny lalany rehetra. Ka fantatro tsara ny toerana misy azy. Izy manafinamiko fa tisy miaraka amin'ny aja. Iazako moa nanafianany. Dia reny ny vokany. So ihany aza fa mba tsy naninona fa mba kely fotsiny laniny tamin'ny ranom-boankazo misy pozina. Mbola avitra saona tsara ihany ny ainy. Dia ahoana zany izao no ataonao Rifidy? Ny fahavitan'ny valifatiko ny tena zava-dehibe amiko Rizina. Fa raha ny fitiavany volasoa ange efa fantatratry nely zany e. Iza moa mba afaka ity fantatro fa ny volako fotsiny nanekeny efa na izany asa efa nanantanteraka ny asa nasaiko nataony izy. Efa nifaritra ny ainy izy ka omeko azy ihany koa ny vola rehetra tokony ho azy. Tsy maninona mihoatra azy zany. Dia ohatran'izany koa ny volanao. Ieno izay ihany koa sisa ny andrasako dia andeha hanamboatra ny fiainako any alavitra any. Marina volasoa. Ay, ve ka nisy an'izany. Za Zambagaga ny tantarainy sinan'izany ange. Ay zany ka ifidy ihany koa no nanakaraha azy anao an'izany valifaty zany. Tsy nampoziko. Ary tamin'ny fomba ahoana no nahafahanao tany Imponja? Ka inona moa fa zavatra tsy mari-pototra sy tsy misy porofo akory no niampangana tamin'izany dia rava maina. Ay ve. Dia zao za tonga aty amin'ny hopitaly mialy sy mitsidika anao zao. Tena menatra anao ary aza. Inona moa no mamenatra anao amin'izany kosa? Menatra anao satria nanafina anao ny marina rehetra ny aminay sy Fidy. Nambarany Zina tamiko ihany koa fa tsy mitety fitiavana ny Fidy velivelo ianao hatramin'izay. Izany ve no nolazainy Fidy tamin'ny Zina? Ianao rery ihany tokoa ny tatao-pokatra amin'izay ry aza. Fa sady tsy Fidy ny tsy Roby, saingy ny volany tsy ampy tamintsika ka nanerianao andreny zavatra rehetra ireny. Efa saingy naningotra ny ainao mihitsy ary zany. Ka tsy nampoziko izany ny tena marina. Dia ahoana ny aminareo? Ny aminay sisa? Fa iny vehivavy iny fa izy indray. Ay ve. Izay inge tsy nifankaty akory. Eny, izy tia fa za kosa tsy nitety fity azy velively. Ary tsy mbola nisy nenineniny izany taminay hatramin'izay fa aza mieritreritra an'izany ianao. Ay. Efa nanaiky ihany koa izy ary nitsodranao tsika ry volasoa. Fa lasa izy izy? Ho any ampitan-dranomasina hono e. Tonga nanao velomantsika tety inge izy. Ianao moa mbola resy torika tsy nahita ny fahatongavany teo. Ay, ve ka nisy an'izany. Fa inona no mbola mampiseto anao? Tsy efa mazava akory ny lalako mba antsika ankehitriny. Ny amin'ny Fidy no mbola mampieritreritra ary aza. Inona no lazaiko aminy rehefa tafahoana aminy Inona no ambarako? Aza manana amin'izany ianao e. Fanasatsika isanao mihitsy ary izao rehefa sitrano somatsara ianao. Fanasatsika isanao any aminy. Fa aiza zany? Efa natorony Zina teo ihany aloha ny tranony. Dia manasatsika roa any hono izy. Ay kosa? Zany dia mitika efa mazava ny ao an-tsainy re. Zahay vao azoko ny haiko ry aza. Zao tokoa angamba vao mazava ny lalako mba antsika. Tsy misy zavatra manery ny saiko sy ny eritreritro intsony.
Record FM. Nanolotra anao teo ny tantara eto amin'ny Record FM. Vimamay nosoratany sederana antenaina Rabe Arnala. Naomi ilaina zoto ary mampiolona ary liva ary nofy no nanome aina ny tantara. Nandray feo sy nanatotosa miaro fi. Vimamay